Miarabantsika rehetra amin'izao alakamisy voalohan'ny volana May 2024 izao. Andro fankalazana ny fetin'ny asa maneran-tany. Ka miarahaba ary koa mirary soa ary mampahery ny mpiasa malagasy, mahery fo rehetra. Na dia enjana ara ny entina miasa amin'izao fotoana izao. Maneran-tany dia manao filaharam-be, manao fihetsiketsehana goavana ny syndika mpiasa, ny mpiasa, izany hoe fety be izay fanomezana voninahitra ary marika fankasitrahana an'ireo mpiasa, satria rehefa tsisy izany mpiasa izany dia tsy misy n'inona mandeha, tsy misy ny zavatra, tsy misy n'inona hohanina. Ka ny fety izany dia amporisihana, hanomezana fampaherezana ireo mpiasa mba ho motive, izany hoe havitrika amin'ny asa, hamokatra, satria ny asa irery ihany no mampandroso ny firenena. Ny ankoatran'izay dia resaka blablabla daholo. Ka eto amintsika ihany no tsy mahazo alalana hidina an-dalambe hilahatra ny mpiasa na ny syndika mpiasa, satria manakorotana amin'ny filaminam-bahoaka. Izany hoe tsy misy vidiny, tsy asiana hasiny izany ny mpiasa malagasy. Izay no teny azo ilazana any toe-javatra mampalahelo ohatr'izany. Tsy misy intsony ny fahalalahana, tsy misy ny fahafahana na dia aneo fankasitrahana an'ireo mpiasa fotsiny aza. Ka ny hevitry Cédric angambany dia hoe tsy mila mpiasa intsony, tsy mila miasa intsony, fa efa sambatra isika malagasy araka reny voalazany ireny. Ka ho raisin'ny Rajoelina sy Macron an-tanana ny famelomana ny malagasy amin'ny rivotra. Satria rehefa tsy heveranao miasa ny olona dia na any ambanivohitra, izany hoe ireo tantsaha izany io izay lazainy fa sambatra, na ny aty an-tanan-dehibe dia efa voalazako teo fa hikatso ny fiainam-bahoaka. Ka mipirofo ny tsy filana miasa intsony izany amintsika malagasy dia reny nanaovany andro tsy fiasana ny fahatongavan'ny tompony ireny. Tonga Macron dia tsy niasa amin'ny malagasy. Nefa Macron manereo amin'ny Frantsay hiasa, manafoana ireo andro tsy fiasana na jour férié sasatsasany hamelona ny kitapom-panjakana, izany hoe hangalam-bola, satria izany andro ray tsy iasana firenena izany efa manapitrisa ny vola very amin'izany, raha tena hoe ampiharina tokoa. Ka fehizay dia anarany fotsiny hoe fetin'ny asa izany, fa tsy omena sehatra ny mpiasa. Tsy misy raha teo moa, ka inona moa 80 isan-jaton'ny vahoaka malagasy izay lazaina fa mahantra dia asa kitseritserika fotsiny izany no tena ataony. Izany hoe chômera ny tena marina ny ankamaroany. Ka ny angovo no fototry ny famokarana. Rehefa tsy misy ny herinaratra dia tsy afaka manodina akory ianao.
tsy afaka manodina ninoninona hivadika ho asa ho vola, zay no atao hoe asa. Ary resake fotsiny reny resaka hoe tohadrano resahany Macron reny satria fantany tsara fa folo taona raha aingana indrindra no fananganana reny infrastructure énergétique reny, ka mandrapatonga an'izay folo taona zay de hitsipozipozy na ho faty tanteraka amin'ny firenena malagasy raha izao fandehan'izao. Ka izany de manome vahana sy mamebizina an'ireo karana zay tompony reny générateur goavany reny sady mandoto ny rivotra iainana no lafo vidy, no ny solika lafo vidy ampiasaina aminy ary tsy vahaolana velively. Iantona koa ny teleferika, io ny tonga am'le fitenenana hoe arakaratarehy voajavatra, arakaraka ny politika fitantanana no mampisy na tsy misy ny asa. Ary isika ny tonga am'le fitenenana hoe on mérite les dirigeants qu'on a, zany hoe mendrika atsika izao fijaliantsika izao no ireo mpitondra ataoko anaty farankisosina tsy vanina zay avelantsika anjakazaka sy amorotra sy angezatsika tahak'izao. Raha tsarontsika fetin'ny fankalazana ny tolom-panafahana tamin'ny 7 amby 7 sy 9 tsy nigika fahafahana amin'ny vavan'ny Rajoelina na indray mandeha ary, satria tsy misy le fahafahana, tsy samy teny an'izany akory izy. Ity ndray fetin'ny asa tsy higika asa indray mandeha amin'ny vavan'ny Rajoelina, satria ny asa aza tsy misy ary izy tsy manana vahaolana anolorana asa an'ireo vahoaka anapitrisany 80 isan-jaton'ny malagasy zany efa any amin'ny 20 tapitrisa tsy anasa. Ka na eo zany rehetrarehetra zany de mampahery ary mampirisika an'ireo mbola manambitana, mbola mananasa, mbola malagasy miasa. Malagasy ne olona mahery fo ary tena miaritra, miasa manao an'izay azo atao rehetrarehetra, fa ny mampalahelo de tsy misy fanampiana zareo na de ny kely ary. Ka mahereza daholo rahalahy sy anabavy, zoky sy zandry, fa tsy misy fahagagana amin'ny fiainana, tsy misy miracle amin'ny fiainana, fa ny asa ihany no afaka mampandroso, mampivoatra ny firenena, mampivoatra ny tsirairay avy. Rehefa mivoatra ny tsirairay avy de mandroso ny firenena. Ka dia manao mandram-peona antsika rehetra indray. Veloma.